manao araka sy azo atao isika mba hametrahana ny demokrasia eto Madagasikara, mba hametrahana no tena hevitra fonosiny ny antoko politika eto Madagasikara, mba tena matianina izay ny antoko politika ary tena mba hanaraka tsara ny etika politika sy hanaraka tsara izay fitsipika feny monopolitika. Dia izay zany no tena tanjona aloha ty toerana ty zany tena atao hoe QG-nay eto amin'ity Madagasikara Kabensainky. Izy ty zany natsangana tamin'ny taona iny dia tohizana hiasa ny foana. Dia ny zavatra kendrenay dia hoe kendrentsika ato dia aka no manam-pahaizana avy ivelany. Tena malala zany hoe demokrasia, liberté d'expression ary indrindra ny tany-pangalana sy mampiatra ny voalazan'ny constitution zany. Dia ho avy eto olona manam-pahaizana momba zany hoe amin'ireo avy any amin'ny faritra Afrika, faritra Eropa, faritra Amerika. Dia ty toerana ty tsy maintsy hofanina aloha reo le olona fidy atao ny anaran'ny tiako Madagasikara toy ny solombavambahoaka milohan'ilay campagne izay ataony mba tsy hivoana araka ny lalàna zavatra ataony. Dia rehefa vita indray izy falana dia hofanina indray mba tena halala tsara ny rôle sy ny andraikitra, ny rôle sy ny responsabilité samy hafa natao hoe rôle izy solotena ny sy mitondra ny fanevany tiako Madagasikara ary andraikitra izy hoe mavita ny hiraka mpanaovina azy. Dia eto amin'ity toerana ity zany toeram-panofanana ty efitra misy antsika ity fa homaniko anefa ny mbola misy toerana maromaro izay misy an'ireo karazana masivo isaky ny faritra roa amby roapolo eto Madagasikara. Dia hombany atao nefa misy olona avy any amin'ny faritra zany mipetraka misy izay olona mipetraka ty Antananarivo. Dia reo mitantara misy olona zao arianana dia tonga izy laza. Dia izay no tonga an'ilay jeune ity izay andeha reny satria na ray antso izy hoe tena mila fanampiana izay aty. Ilaina fanamafisana mba hiseny ilay votoboen'ny mpanangana. Zay no tonga atsika eto, zay no tonga nay aloha eto. Fa iny izay le hoe hiraka ao ataon'ireo solombavambahoaka izay dia ny solombavambahoaka tena ho hiraka fa ilay jeune ty mba nanao ny hiraka. Ny solombavambahoaka tonga eto anaovana ny présentation ny fomba ofisialy satria izy ireo avy any amin'ny fahatany Tomasina. Dia tonga eto izy mifampidinidinika andray izay toromarika sy fampahafantarana izay tokony ataony ary indrindrindrindra lazana aminareo mpanao gazety serasera fa ireo no tena candidat-nay ireo tondra ny fanevany tiako Madagasikara misolotena rehefa tonga raha misy zavatra atao any dia tonga dia fizy mandray ny andraikitra rehetra tokony ataony any.